Any antseranana inona no mety hoseho rahampitso ary mety ahoana no tohiny ilay toedra raha mafampana any an-toerana amin'izao fotoana izao taoriany fanambaran'ireo tanora ny antseranana izay sahany joro ary miaro ny ben'ny tanàna izay lany tao antseranana voalohany tao tsy iza moa izay fa Andriamatoa Jean-Luc Jaovajao ka nipitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny savorovoro any antseranana indray no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto miisa 2,400 ny mpianatra nivoaka tamin'ity université école hôtellerie de Lausanne ity na EHL ary iarena rajoelina iriry ihany no malagasy tao anatin'izany nitontosaina tamin'iny omaly iny ny lanonana famoahana amin'ny fomba ofisialy ireo tanora marobe mpianatry n'ity université ity toy ny vao omaly no nitantanako sy nampianarako any arenana mindry androany dia vita soamantsara ny fianarany tao amin'ny université EHL Lausanne taorian'ny 4 taona ho iatrany ny filohan'ny repoblika tao ampejiny tao sady ny rarisoa an'ity lahy matoany ity anisan'ny sekoly ambony manana na maiziazeran-tany ny école de hôtellerie de Lausanne ny tontolon'ny management hôtellerie sy ny hospitality no tena mampiavaka an'ilay université ka dia mirarisoa hatrany ho any ity zanaky ny lahy matoany Andriamatoa Rajoelina ity amin'izao fahavitany fianarana izao ka maromaroa moa ny malagasy mba ahavita an'izay fianarana ambony tahaka an'ity zanaky ny filoham-pirenena ity fa io moa zany na dia eo aza ny fahaizana sy ny eritreritra te hanao fianarana ambony izay fa rehefa ny fahefana tsy misy eo aminao izany hoe ny vola tsy misy eo aminao ary raha zanaky ny tsy manan-katao anao na dia mahay tahaka n'inona mety tsy afaka andeha sitraka an'izay fianarana any amin'ireo sekoly izay malaza iran-tany izay fa mety hatreo amin'ny baka ihany ny sasany dia tapitra hatreo ny nofinofiny ny sasany moa mba mahavita fianarana ambony ihany ao Madagasikara ao nefa noho izay tsy fananana ray aman-dreny mahitahita sy manan-katao izay dia tapitra hatreo indray ny nofinofy ka dia miyahaka fotsiny ny ankamaroan'ireo tanora izay nahavita fianarana ambony izay ary tsy iray tsy roa moa izay fa maromaro ny tanora no tratra n'izay tranga tahaka an'izany andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny savorovoro izay misy any antseranana any amin'izao fotoana izao ao antseranana voalohany moa no tena marina amin'ny azy ity ary isany mampimetra-pantanenany be sy ny maro moa ny trangan-javatra misy any an-toerana any mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny ary ihany koa mahakasika an'izay ben'ny tanàna lany tamin'ny fifidianana farany teo iny ka ny fantanena mipetraka raha manoloana any zavatra misy any antseranana any amin'izao fotoana izao dia ny hoe inona ny zavatra mety hisy ho rahampitso fantatra mantsy fa nivoaka tamin'ny fahanginana taorian'ny didim-pitsarana izay nambara ny mahalany ben'ny tanàna ny antseranana voalohany azy indray Jean-Luc Jaovajao tamin'ny andro ny 6 febroary 2024 nambarany fa mbola miafiny izy hatramin'izao noho ny fisian'ny didy fampisamorana azy na maty na velona fa na izany miasa ihany izy amin'ny mahaben'ny tanàna azy ireo ekipa no miara-miasa aminy amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana ho an'ny komina ambonivohitry ny antseranana no amafisiny tamin'ny fanambarana nataony fa tsy ara-dalàna ny fanendrena ny PDS ho an'ny tanàna antsiranana voalohany ary efa misy requête izay natao momba izany any amin'ny tribunal administratif ka tsy tokony
hanankirin-tsony ny taratasy fanendrena na ato marihina tsara ho izy fa tsy ilay olona no toriana izany hoe tsy ilay PDS no tendrena mihitsy no toriana izy ireo fa ilay taratasy manendry any PDS mihitsy no toriana ary hatao izay tsy hampanan-keren'izay taratasy zay raha toa ka manaraka ny lalàna velona isika ho iatrany ity ben'ny tanàna voafidy tao antsiranana voalohany ity. Malona izany rehetra izany dia nanao fanambarana tampoka tamin'ny andron'ny alahadiny ihany ny préfet pays Antsiranana izay nilaza fa tsy maintsy niroso tamin'ny fametrahana ny PDS ny manam-pahefana mba tsy hampitarazoka ny asam-panjakana sy ny asam-bahoaka. Ankilany ny antso ny vahoaka rehetra izay mahatsapa fa tsy ara-drariny ny zava-misy ao Antsiranana ireo andiana tanora izay nilaza fa hanao hetsika eo amin'ny lapan'ny tanàna amin'ny ity androandroany ity izay 10 febroary 2024 mitodika any Antsiranana araka izany ny masony mpanara-baovao rehetra amin'izao fotoana izao. Hisy olona isamborana indray ve zany amin'ity androandroany ity ho sahy hijoro hatramin'ny farany ve? Ireo tanora milaza fa tonga saina sahy verin-dalana raha mifanatrika amin'ny mpitandron'ny filaminana. Hanatevin-daharana hiaraka hijoro amin'ireo tanora tonga ireto ve ny vahoaka ao Antsiranana ary arantsika eto no mety ho tohiny izay amin'ny ity androandroany ity. Midika izany rehetra izany fa tena mafana ny toedra raha any Antsiranana voalohany ihany amin'izao fotoana izao no izay raha mahavoasaringotra ny ben'ny tanànan'izy ireo izay ary tsy vitsy amin'ireo tanora moa tena sorena raha vantany vao mandinika ny zava-misy any an-toerana any ka mety ny anton'izay no nahatonga an'ireo tanora ireo nanapa-kevitra ny amin'izay hoe hidina an-dalambe mba hitaky ny rariny sy ny hitsiny ary ihany koa mba hampiarana ny mangarahara mahakasika an'ity raha Jean-Luc Jaovizara ity izay isan'ny ben'ny tanàna mambahoaka moa izy ity raha any Antsiranana voalohany ihany no asiana resaka satria tena nahazo salanisa faraka izay ambony izy tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna farany izay vao nataontsika tsy ela teo iny. Tao anatiny izay fanambarana izay hatrany ireo tanorany Diego izay nilaza sy nandefa hafatra mahitsy sy mazava ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary nilaza mazava tsara moa izy ireo tao anatin'izay fa tsy matahotra nizaniza ary na dia ho samborina aza tsy olana amin'izy ireo izany fa izy ireo dia mitaky ny rariny sy ny hitsiny ary ny mangarahara manoloana an'ity raha izay mahavoasaringotra ny ben'ny tanànan'izy ireo ity. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.